Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino Islam. Amin'ity androany ity antsika dia iresaka ny fahavalo anankiray izay fahavalo ao anatintsika ao araky ny resaka antsika omaly. Ny olombelona dia manana fahavalo anankiroa. Ny fahavalo voalohany de fahavalo avy aty ivelany mila hamotika ny fiainany. Mety olombelona zany, mety devoly zany, mety zavatra hafa mila hamotika ny fiainanao toy ireo mpikomy, ireo mpiatsara velatsihy, ireo olon-dratsy manafika anao, manao ratsy anao, de zany no fahavalo ivelany. Fa ny fahavalo anatiny kosa no horesadresantsika amin'ity androany ity. Ary antsika raha teo dia ao anatin'ny volana Ramadan, izay fotoana anankiray ahafahantsika miady tanteraka amin'ilay fahavalo anatiny, tahaka ny nolazaintsika omaly fa ny volana Ramadan de volana ny fandresena izay nandresen'ireo mpino Islam ny fahavalo avy ivelany. Tsy inona zany fahavalo anatin'izany fa ilay antsoina hoe an-nafs, ny sitrapo. Ny sitrapo ry mpino Islam dia anisan'ny zavatra anankiray mamotika ny fiainan'ny zanak'olombelona, mamotika ny hoavin'ny zanak'olombelona, indrindra ny fifandraisany amin'ny Allah ary indrindra ny asa fanompoana zay tokony ataony de poteny izany sitrapo izany. Satria ny sitrapo dia mandidy anao mandrakariva, manentana anao mandrakariva, mitondra anao mandrakariva makany amin'ny zavatra ratsy, araka ny voalazan'ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny Qur'an rehefa niteny izy manao hoe inna an-nafsa la ammaratum bis-su. Tena marina hozy izy fa ny sitrapo dia mandidy anao sy manentana anao any amin'izany haratsiana izany. Ny sitrapo tsy mitondra anao mihitsy makany amin'ny fanaovana sola. Ny sitrapo tsy mitondra anao makany amin'ny fanaovana swadaka. Ny sitrapo tsy mitondra anao amin'ny fanaovana doa sy ny fibebana, fa ny sitrapo de mifanohitra amin'izay. Ny sitrapo de mitarika anao mandeha amin'ny boîte de nuit. Ny sitrapo de mitarika anao andeha isotoka. Ny sitrapo de mitarika anao mandeha miloka. Ny sitrapo de mitarika anao mandeha mijangajanga. Ny sitrapo dia mitarika anao amin'ny zavatra ratsy ka manakana anao amin'ireo fanompona toy ny fanaovana sola, famakinan'ny Qur'anil Karim sy ny fanaovana istighfar maro isan-karazany. Izay indrindra nahatonga anireo manam-pahaizana amin'ny finoana Islam. Lehilahy anankiray antsoina hoe Ibrahim ibn Adham. Rehefa izy mipetraka tamin'ny tanàna anankiray, nahita anireo olona na miaramila avy nanao ady masina niditra amin'ny tanàna anankiray. De niteny izy tamin'ireo miaramila reo hoe raja'tum min al-jihad al-asghar ila jihad al-akbar. Anareo izy miverina tamin'ny jihad kely ka ankehitriny nareo dia mandeha manatrika ny jihady lehibe. Gaga reo miaramila reny hoe ny jihad na ny ady nataony tamin'ny fahavalo moa ve mbola antsoina hoe zany jihad kely? Fa inona ary no antsoina hoe jihad lehibe? De namaly Ibrahim ibn Adham manao hoe jihadun nafs, ny fanoheranao sy ny fiadianao amin'ny sitrapo. Tadidio tsara ry mpino Islam, raha tsy vitanao manohitra an'izany sitraponao zany, raha tsy vitanao mamotika an'izany sitraponao zany, de tsy vitanao handeha hanompo any Allah, de tsy vitanao handehanao ady masina lehibe izay fanatrika amin'ireo fahavalo, satria ilay sitrapo misy de tsy manaiky an'izany zavatra zany, na ny filan'ny vatanao tsy tia zavatra zay manelingelina azy fa mila miadana foana, nefa ny fiadana de mitarika makany amin'ny zavatra ratsy sy ny zava-doza izany. Sy manam-pahaizana anankiray ny teny ihany koa amin'ny teny manao hoe inna awwala shay'in yastahiqqu an tujahidahu nafsaka allati bayna jambak fa innaka in intasarta ala nafsik kunta ala ghayriha aqdar wa in inhazamta amama nafsik kunta ala ghayriha a'jaz.
Ny teny manam-pahaizana manao hoe ny zavatra voalohany tokony ho toerinao amin'ny fahavalo rehetra izay manoloana anao dia ilay fahavalo anatiny antsoina hoe sitrapony tenanao. Satria raha ohatra ka ianao nahavita nandresy io sitraponao io dia ny zavatra rehetra ankoatran'izany sitrapo zany dia vitanao ny miady aminy sy mandresy azy. Fa raha ianao kosa tsy nahavita miady tamin'izany sitraponao zany, lavo anao manoloana an'izany sitraponao zany, dia ny ankoatran'ny zavatra rehetra ankoatran'izay dia tsy vitanao ny miady aminy na vitanao no manohitra azy. Mba eritrereto hoe anao te handeha hanao soala nefa ny sitraponao mila torimaso. Ianao te hamoaka soadaka nefa ny sitraponao dia mila an'izany vola izany. Ianao dia te hampisakafo olona mahanitra nefa ny sitraponao te hitazona an'izany vola izany. Ka raha ohatra ka tianao ho libra, afaka amin'izany gejan'izany sitrapo sy ny fanahy ratsy zany, dia hiadivo izy. Ataovy tous les moyens anao mitsangana. Rehefa kamo anao amin'ny maraina andeha hanao salatul fajr dia mitsangana forcé anao, fa rehefa miala eo anatin'ny 1 minute 2 minutes ihany anao no kamo, fa rehefa tafatsangana ianao dia hitanao fa mazoto anao sy mavitrika, satria Tompo Allah subhanahu wa ta'ala mampiditra an'izany fahavitriana sy fahazotoa zany aorian'ny nitsangananao amin'izany maraina izany. Ny teny ihany koa Tompo Allah subhanahu wa ta'ala manazava atsika olombelona. Atsika olombelona eto ambony tany dia mizara anankiroa lehibe. Misy ireo olona resy manoloana ny sitrapony ka ny toeram-ponenina ratsy indrindra no azon'izy ireo. Fa misy kosa ireo olona izay nahavita nandresy ny sitrapony ka toeram-ponenina mahafinaritra no mendrika azy ireo. Tantara Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny Qur'an manao hoe fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Izay olona niopefy, izay olona nanao ratsy ary variana ny aina teto ambony tany, miaraka amin'ny sitrapony, miaraka amin'ny filana maro samihafa, miaraka amin'ny ireo karazana fahotana maro samihafa, dia ny afobe no toeram-ponenana mendrika an'izany olona izany. Fa ny mifanohitra amin'izany kosa no tenenin'ny Allah amin'ny karazan'olona faharoa. Dia ny teny izy manao hoe wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Fa misy kosa no izy ampahan'ny olona dia matahotra ny tompony, matahotra ireo zavaboarara izay napetraky ny tompony, ary nandrara fatratra ny sitrapony amin'ireo karazana rendrarendra, amin'ireo karazana zavatra tsy manjary maro samihafa, dia izany olona zany ao amin'ny paradisa no toeram-ponenana mendrika sy asiana azy amin'izany andro farany izany. Repiny Islam, atsika ankehitriny ao anatin'ny volana Ramadan, atsika ankehitriny ao anatin'ny volana lehibe anankiray. Io volana io no mba espoir sy ny fanantenana ho antsika rehetra ahafahantsika miady amin'izany sitrapo tsy manjary izay mamotika ny fiainanao sy ny hoavinao izany. Ao anatin'ny volana izay nandefasan'ny Allah, misy herijika manokana nalefan'ny Allah ao amintsika mandritra n'ity volana Ramadan ity. Ary vitanao ny manohitra ny sitrapo io raha ohatra ka miaina tsara ao anatin'ny Ramadan. Satria nahoana? Mba eritrereto hoe zavatra azonao atao tsara ny misakafo, azonao atao tsara ny misotro, azonao atao tsara ny manao firaisana amin'ny vadinao amin'ny atoandro ny Ramadan. Nefa ny vokatry ny fanaranao baika mandalana ny Allah, didiny Allah subhanahu wa ta'ala, dia norarahanao ny vatanao, norarahanao ny sainao, norarahanao ny fanahinao mba tsy hivalampatra amin'izany sakafo sy ny zava-pisotro ary ny filam-batana izany tato anatin'izany volana Ramadan zany. Ka raha ohatra ka tohizanao ihany zany noho ny fahamalinao ny etaetapony Allah, noho ny fankasitrahany Allah, noho ny fahazahoanao fifaliany Allah, dia nataonao zany ampomadio, dia ianao ilay olona mivoaka ao anatin'izany Ramadan zany, anisan'ireo olona nahazo ny fahombiazana ao anatin'izany volana Ramadan izany, satria na ny zavatra azonao hoanina aza ny alanao,
zavatra azonao atao aza ny alanao, indrindra fa ny zavatra zay tsy azo atao. Dikan'izany vitanao ny mibaiko an'io sitraponao io, vitanao tsara ny mibaiko an'io sitraponao aorian'ny volana Ramadan, satria ny zavatra azonao atao vitanao mibaiko ny vatanao tsy nihinana azy, indrindra fa ny zavatra haramo sy ny zavatra voarara rehetra. Amarany antsika azy dia ilay tenin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny Qur'an, ny teny manao hoe walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ireo olona zay niezaka mafy tamin'ny fampandrosoana ny finoana Islam, tamin'ny fanakanana ny vatany mba tsy ho rendrika ao anatin'ny fahotana, tamin'ny fanaovana ireo zavatra maro teto ambony tany, dia izany olona zany omenay azy ny soro-dalana mahitsy, ho lazainay aminy ny toerana sy ny soro-dalana lalan-kizorany eto ambony tany sy ny lalan-kizorana mahafinaritra any ankoatra. Ka mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala atsika rehetra amin'ny volana Ramadan 2025 ty, mba ho isan'ireo olona nahavita namey ny sitrapontsika, nahavita niady amin'ny sitrapontsika, ary nahavita nanerana sitrapontsika zany, mba hanompo ny Allah subhanahu wa ta'ala hiezaka amin'ny hatsarana rehetra ary hisitaka indrindra amin'ireo zava-boararany Allah subhanahu wa ta'ala. Rahampitso inshallah misy video hafa indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.